fa zaraina sy ifandanjana androm-panjakana samihafa. Ao anatin'izany ny antemeram-pirenena dia manana didy hanao lalàna sy anara-maso ny asan'ny gouvernemanta. Ny Cour des comptes kosa dia manana didy hiantoka ny fahamarinan'ny fitantanany volam-panjakana sy ny fananany fanjakana. Tsy mifaninana ireo andraikitra ireo, tsy mifanohitra ireo andraikitra ireo, fa mifameno sy mifamafy. Rehefa miasa tsara ny Cour des comptes dia matanjaka koa ny fanaraha-maso ataon'ny solombavambahoaka. Rehefa miasa tsara koa ny solombavambahoaka dia manome lanja bebe kokoa ny tatra sy ny fanadiadiana ataon'ny Cour des comptes. Ny fahavalontsika dia tsy miandry fanjakana hafa. Ny fahavalontsika dia ny kolikoly. Ny fahavalontsika dia ny fandaniam-bolam-panjakana tsy ara-dalàna. Ny fahavalontsika dia ny tsy fahampiany mangarahara sy ny tsy fampahafantarana ny marina amin'ny vahoaka malagasy. Ny malagasy rehetra dia maniry zavatra iray ihany, ny afantatra fa voakarakara tsara ny hareny firenena ary ampiasaina fampandrosoana ny vahoaka malagasy ny volam-panjakana. Izany no antony mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa ny antemeram-pirenena sy ny Cour des comptes. Tsy amin'ny fitadiavana diso, tsy amin'ny fanameloana ny aloha, fa amin'ny fitsarana ny marina, ny marimarina, ny mangarahara ary ny fitantanana mendrika. Tompolahy sy tompo-goavana, arakaraka ny mahamatanjaka ny androm-panjakana no mahamatanjaka ny fanjakana. Arakaraka ny mahamangarahara ny fitantanana no mampitombo ny fitokisan'ny vahoaka malagasy. Ary arakaraka ny italiantsika ny asantsika amin'ny fahitsiana no ahafahantsika mamela lovo tsara ho an'ny taranaka fahalalina. Ho aingane ity fihaonana ity hanamafy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny antemeram-pirenena sy ny Cour des comptes ho tombotsoan'ny Repoblika fanavaozana sy ny vahoaka malagasy. Ny vola dia any vahoaka, ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka, ary ny tambelina andraikitra dia adidy amin'ny vahoaka solombavambahoaka. Tsy teoria na tombatombana no resantsika eto androany. Araka ny tapitra ofisialy navoaka ny Cour des comptes dia nahitana vola manodidina ny 4 000 miliara latsaka kely eo izay voakasiky ny tsy fahatombanana sy tsy fanaran-dalàna tamin'ny fitantanana volam-panjakana nandritra ireo taona lasa, taona maro lasa. Tarehimarika mampieritreritra izany, tarehimarika izay mampiseho amintsika fa mbola betsaka ny ezaka tokony atao amin'ny ady amin'ny kolikoly, amin'ny fanamafisana ny mangarahara ary amin'ny fiarovana ny volam-bahoaka. Raha 4 000 miliara latsaka kely no voary sy voatantana araka tokony ho izy, dia firy ny sekoly azona ora, firy ny hôpitaly azona tsangana, firy ny lalana sy fodrafitsasa azo tanterahana ho an'ny vahoaka malagasy. Izany indrindra no mahatonga ny andraikitra sy ny Cour des comptes sy ny antemeram-pirenena ho zava-dehibe mba hanokafana ankety parlementaire momba io raha 4 000 miliara latsaka kely eo. Satria ny fanaraha-maso tsy natao hanakana ny fampandrosoana, fa natao hiantoka fa ho tonga any amin'ny vahoaka marina ny vokatry ny fampandrosoana. Saotra tompolahy, mankasitraka tompo-vavy. Andriamatoa gouverneur Banque Centrale, lalàna anankiray fa vitanay tamin'ny angambany izay efa lany dia lalàna anankiroa
raha mandala misy fitsarana moa le izy. D'accord. Miandry raha tombontsoa vaoaka dia miandry zay ato amin'ny antemeram-pirenena. Tsy blocage araka ny kabaroko teo amin'ny antemeram-pirenena fa miezaka ametraka lalàna zay mety ho an'ny ahasoan'ny vahoaka malagasy. Fampatsiahivana ihany ny document rehetra zay alefa aty aminay tompo manaraka dia mba ezahana ampiarahana amin'ny teny malagasy. Zay indrindra tompo satria ny lalàna moa mbola any amin'ny exécutif hatramin'ny androany any amin'ny primature mbola tsy tonga eto zany fa olaninay zay zavaizay. Manaraka rehefa vorona ianao dia afaka omenanao fitenena tompo. Manafitra ny fiarabanitsika tsirairay avy dia manafitra ty fivoriana ty ho bien be lalàna manaraka gouverneur alefitra faharoa amin'ny banque. De synchroniser Inona izy tsy ito zany ny drafika itondrako ny fizarana eto satria fizarana natao ny azavadinela to azavadinela zaho tsy haiko hoe namatory nareo ao teo zao manao famelabelarana ny filohan'ny cour de compte za ty alainareo vidéo zao mandeha raha io tsy mipetraka tsara azafady indrindra re tompo tahin'Andriamanitra nareo mba aza matory isika azafady e tompoko menanao ny fitenena ny ohatran'izao ny tondrako le fizarana eto atomboka amin'ny inona ny andraikitra statutaire ho an'ny banque fobe dia ny teboko faharoa ny resaka mialatsina le somary tsy maintsy fangaro kely le tena ampiasaina fa misy terme technique maromaro dia araky tsy misy raha zay dia cycle ny prise de décision fakana fanapahan-kevitra amin'ny politique monétaire anivon'ny banque fobe ary amin'ny farany teboko fahatelo no amelabelarana ny fitaovana ananan'ny banque fobe amin'ny fametrahana zay politique ara-bola zay. Araka hitantsika amin'ity slide voalohany ity dia ny tanjona voalohany banque fobe dia ny fiadinan'ny fiakaran'ny vidim-piana. Objectif principal de la banque centrale c'est la stabilité interne et externe de la monnaie. Ina moa ny dikan'izay dia ny fiadinan'ny vidim-piana amin'ny resako teo sy ny ato anatiny sy any ivelany. Ato anatiny zany dia hitantsika amin'io resaka inflation io zany fiakarany na fidiran'ny vidim-piana ny atsapantsika azy dia ny amin'ny tanjony banque fobe zany amin'izao dia amin'ny tanjona moyen terme zany raha afaka telo efatra taona dia eo amin'ny 500 ny inflation eto amintsika. Fa raha nitsika miresaka zao ny tarehimarika mivoaka ao mary dia mbola amin'ny 7,600 ny fivoahan'ny vidim-piana raha ataon'ny isan-taona. Inona ny mahatsara raha manana vidim-piana stable tsika dia voalohany ny fiarovantsika voa tsara ny pouvoir d'achat ny volantsika sy ny rehefa milamina nefa zay dia afaka manao épargne afaka mitahiry tsara ny vahoaka satria ny olona satria fantany fa tsy olanin'ny vidim-piana fiakaran'ny vidim-piana ny mitahiry zay anany zany antony voalohany mahatsara azy sy ny olona mpampiasa vola koa dia mieritreritra hoe afaka mampiasa vola tsara izy
tsy ho very vola fotsiny rehefa mampiasa vola amin'ny toe-karentsika ary mazava azy fa miafara amin'ny croissance zay tadiavintsika mafy dia mafy tokoa. Mitovy manarakaraka an'izay koa ilay confiance amin'ny volantsika miariary. Inona moa no mahatsara ilay confiance dia hoe mba milamina tsara ny resaky système de paiement sika dia milamina tsara tsika hoe tsy mandeha tsara ny fifandraisana rabola ato anatiny satria ariary ny resahana ary tsy ho very vola ny olona rehefa avy eo tsy lasa miakatra ilay vola raha ampiasaina manko ilay vola lasa miakatra ilay very vola fotsiny izy ary ahafahantsika mievite ny lazain'ny teknika hoe dollarisation zany hoe lasa tsy ariary tsony sahatry zany misy mampiasaintsika eto fa lasa dollara ohatry zay misy amin'ny toerana maro zay any RDC zao misy an'izay dollara no marina fa manana volana izy fa lasa ny dollara ndray no tena miasa rehefa zay nefa ny zava-misy very misy souveraineté monétaire filavana azy ary misy vokoa ny souveraineté nationale anatin'izay. Zany rehetra zany moa mahatsara ny hoe stable ny inflation. Ahoana ny ataon'ny banky foibe ahafahany mifehy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Zay zany fanontaniana eto. Banky foibe ny resahako fa raha ny vidim-piainana moa resahana dia vidin-javatra zay prix ilay izy dia resaka tolotra sy tinady. Ny eo amin'ny tinady ty côté-ny offre ty dia ny fanjakana no tokony andraikitra an'izay hoe nanao assise nationale tsika teo ny tanjona lehibe ao anatin'ireny dia hoe mampiakatra ny famokarana dia mampiakatra ny vokatra zay raha miakatra ny vokatra dia raha voafehy tsara koa ny demande am'izay dia stable ny prix. Zay na ny politique gouvernementale. Fa ny any banky foibe dia ato amin'ny demande no izy miasa zany hoe mandanjalanja ny vola tobaka ny firenena eo amin'ny tsena zany zay miasa ny banky foibe fa mbola iverenako eto raha mity amin'ny teboka faharoatsika ny cycle de la politique monétaire eo amin'ny banky foibe. Misy azo fitinina amin'ny dimy izy mbola be dia be ny présentation manaraka fa fitiniko malakilaky dia nataonay dimy io izy manomboka amin'ny formulation mandalo amin'ny réunion zay formulation zay dia omena ny comité monétaire zay mivoly saky ny telo volana rehefa avy eo mandeha ny communication de décision ngamba nefa nahita reny koa tsy hoe mivoly ny comité monétaire dia manao communication dia rehefa avy eo communication mety conférence de presse dia misy amin'ny radio sy télévision zany dia rehefa avy eo rehefa azo le décision communiqué dia mity amin'ny stade ny mise en œuvre atsika ary rehefa avy eo mievaluer après hoe tena misy impact ave le mesure engraissant sa tsy misy impact. Ino moa le impact dia hoe ny stabilisation ny taux d'inflation akandresana dia ty zany verenako ihany hoe ny tanjontsika eto amin'ny banky foibe zany am'izao dia eo amin'ny 5% eo en moyen terme satria eto rehetina fa zay 5% zay no mifandanja amin'ny politique de relance zay ho ataontsika sady tsy inflation zay manimba ny rehefa famokarana eto iverenako tsirairay am'izay zany le 1, 2, 3, 4, 5 teo rapidement. Ny aty amin'ny formulation de politique monétaire dia ina moa ny atao rehefa manao formulation de politique monétaire dia mangala ny information rehetrarehetra misy amin'ny 4 secteur misy eto amintsika zany hoe ny famokarana zany production ahoana ny production eo amin'ny finance publique ahoana ny fandanina sy fidiram-bola ao amin'ny fanjakana ahoana ny déficit
Dia ahoana ny balance de paiement mandeha tsara ve ny exportation sy ny importation raha tsy mandeha dia inona no tena tsy mampandeha anazy dia mety hitao ny mety fiantraikan'ny cyclone rehetrarehetra. Dia manao enquête koa tsika any amin'ny entreprise, ny enquête TSE dia ampiasa isaky ny telo volana manao ny enquête io mandeha aty amin'ny mandeha anaty banque sy amin'ny entreprise vitsivitsy ngeza eto amin'ny firenena. Izay rehetrarehetra zay no anaovana traitement sy analyse dia ny tanjony rehefa manao formulation dia même proposer niveau de taux directeur manao scénario mihitsy ny équipe technique omena ny ety amin'ny comité monétaire zay mivory isaky ny telo volana resahana teo dia manapa-kevitra ny comité monétaire rehefa avy eo hoe ampiakatra sa ampidina ny taux directeur. Dia ny nataontsika zany tao anatin'ny trimestre maromaro vitsivitsy zay dia hoe najanona ho 2,700 foana ny taux directeur antsika. Dia rehefa avy eo manao communication antsika, conférence de presse, misy rapport de comité monétaire zay rapport sur la politique monétaire zay misy isambola isaky ny telo volana koa disponible amintsika amin'ny banque privé io manazava inona moa natao zay manazava inona natony nakanao décision io ary manamafy ny nandreky banque privé amin'ny objectif araky ny statut ndraiky andresahako io ary mitarika ny olona na ny fanjakana io na ny banque na ny tsikatsiralay avy hoe ako ny direction resy banque privé raha ny resaka inflation no resahana ary tafita ny afitra raha ohatra ka mankany daholo tsika rehetrarehetra. Eto amizay zany point faefatra mise en œuvre de la politique monétaire resahan'ny gouverneur teo toeran'ny conseil d'administration. Dia